Fanamarana zahay maronisa mivondrona amin'ny fanohanana ny filohajaina Andrinina Rajoelina eto Suisse dia manao zao fambarana manaraka zao: noho ny fanasoketana, noho ny fambolena korontana, noho ny fanenjehana ataon'ny mpanohitra an'Andriamatoa Andry Rajoelina dia mijoro ny tenanay maro be hitanareo eto zao. Somary aty anaty ala moa zany zahay no mitsangana sy mivory noho ny fanenjehana ataon'ny mpanohitra anay atraty a Suisse. Ka toerinay lavinay marindrano ny filazana fa i Andry Rajoelina dia manao kolokolo. Lavinay ary voapirofo fa i Andry Rajoelina dia tsy nafantatra mihitsy any Ramatoa Romy Vos. Tsy fantatry Andry Rajoelina ny fandehanana ny Romy Vos tany Angleterre. Ka raha misy ny kolikoly nataony Romy Vos dia tsy tompona andraikitra tanteraka ny tenany filoha Andry Rajoelina, Andry Nirina Rajoelina. Ka aoka ny fanasoketana, aoka ny fanosorapotaka. Ho anareo zay fahavalo fandrosoana dia mampitandra anareo zahay. Sao de salara zany sody misy adatsaka boma efa ty anaty ala ty mbola enjehan'ny mpanohitra sao de ery siteny zany sa ery rolaratsira. Ka tsy fantatry Andry Rajoelina ny momba ny Romy Vos. Ny antony de fantatrareo fa naveriny ao amin'ny présidence Ramatoa Romy Vos satria manana fitokisana tanteraka aminy Andry Rajoelina. Ohatry zany koa asa ampidirinareo amin'ny aferan'ny risoriso mikasika avion alefa en Iran Andry Rajoelina. Sompona andraiky tanteraka izy ary tsy fantany akory na ny fisin'ireo ministra mpanao kolokolo reo. Andraiky repetro zahay, ho faizina araky lalàna velona ao Madagasikara zay tantandalàna ireo fanasoketana ireo olona nivarotra avion any Iran reo. Ohatry zany koa misy milaza fa nandray vola amin'ny base tuléara Inga Rajoelina. Lavinay marindrano zany tompoko. Ary eto zahay dia mampitandrina ireo zay mpanendrikendrika, mampitandrina ireo mamboly korontana, mampitandrina ireo fahavalon'ny demokrasia sy ny fahavalon'ny fandrosoana. Fantatrareo fa mandroso dia mandroso Madagasikara amin'izao fitondrany Andry Rajoelina zay zao. Ary zay mihitsy tsy tantin'ny mpanohitra mahatonga ny fanenjehana andro manalina ataony zareo. Tsy tiany zareo Madagasikara androso. Nefa de tanisaiko vitsivitsy eto ny fandrosoana zay natao zay ny mikatsaka andro manalina Andriamatoa Andry Rajoelina ampandrosoan'ny Madagasikara. Ny kianja manara-penitra any Marotsetra zay voatokanana vao tamin'ny herinandro. Ny kianja manara-penitra ny Marotsetra dia hitantaratra ny fandrosoan'ny Madagasikara eo anivon'ny Afrika satria andraisana lalao iraisam-pirenena ny kianja manara-penitra any Marotsetra. Efa misy club 10 ao, manana godasy, manana maillot, manana ny ilaina rehetraretra anaovana entraînement ao Marotsetra. Sakafo moa zany efa fantatrareo fa tsy ahita sakafo zareo fa mbola voahitady ary anatitra golombaro maromaro ny filoha ajana Andry Rajoelina satria tia tandraza izy, tia ny malagasy, tsy manadino ny faritra rehetra Andry Rajoelina. Ny kianja manara-penitra ao Fianarantsoa, zavatra tsapa hatramin'izay nitokanana ny kianja manara-penitra ao Fianarantsoa dia tsy misy tsony ny Betsileo mangerana tanimbary. Satria efa manana toerana angerena ny Betsileo ao Fianarantsoa ao amin'ny kianja manara-penitra satria tsisy lalao atao ao zany ny tena marina de any daholo ny Betsileo mangery. Hitatsika ny teleferika zay fandrosoana goavana mihezinezina gaka hatramin'ny eran'izao tontolo zao mitodika ao Madagasikara izao tontolo zao hijery ny teleferika ao Madagasikara. Misy zotra anakefatra ny teleferika ao Madagasikara amin'izao fotoana izao dia misy zotra anankiray makany Ambopo, zotra anankiray makany Sabotsinamena, zotra anankiray makany Atsimondrano. Ka ny teleferika dia efa
no fitiavany Andrajoelina ny malagasy de natao amin'ny vidiny mirary eo amin'ny 1000 ariary ny saran-dalana. Ka araka ny efa vinavina natao moa zany dia eo amin'ny 5,700 eo isan'andro ny olona mandeha téléphérique. Efa mizotra tsara izy zany. Hitanareo zany tsy fakana zany fa mba atsaharo ny fanenjehana, mba atsaharo fanenjehana fa manaovinareo raha mahavita. Fa ny téléphérique tompo de fandrosoana Madagasikara tsisy embouteillage tsona ao Antananarivo amin'izao fotoana zao. Asa mamboly lainga nareo mpanohitra, mitsikera lava, manenjika lava, mandeha tsara ny téléphérique. Ohatra zany koa ny Coliseum zay namboarinao amin'ny rova, tsy tany masonareo ve, tsy tany voamasonareo mpanohitra ve ny Coliseum misy ny filalaovana isan-karazany amin'ny Coliseum ao amin'ny rova ao. Milalao daholo ao ny olona rehetrarehetra, misy combat de gladiateur ao amin'ny Coliseum, misy liona, misy girafe, zay nafarany Andriamatoa Ajaina Andriana Rajoelina. Ohatra zany ny autoroute, mbola tsy ary nisy teto Madagasikara nandritry ny 80 taona mbola tsy ary nisy autoroute. Andriana Rajoelina irery no avita autoroute teto Madagasikara noho ny leader any Rajoelina ary nazahoany trophée zany fandrosoana rehetra zany. Ny autoroute am'izao de efa hitantsika tazana fa eo amin'ny 20 km eo no vita amin'ny autoroute 5,700 km. Efa navita 20 km i Rajoelina anatin'ny 5 taona. De mbola inona no anomezanareo tsiny any tompoko lahy Ajaina Andriana Rajoelina. Ohatra zany koa be de be ny lalana efa vita eran'ny Madagasikara, zay tokanana hitanareo tokanana eran'ny Madagasikara, lalana 2 km eo amin'inona moa zany eo Miami ao Tomasina, vao tokanana mangetriketriky zany miaraka amin'ny artiste. Nareo ngamba tsy mahafantatra ny artiste tena international ohatra ny Ismavem, ry Dalvis, artiste internationaux reo no entiny any Rajoelina ny tokanana an'le lalana 2 km ao Tomasina. Ohatra zany koa lalana 2 km Los Belleville, ny tokanana amin'ny fomanezinezina koa lalana 2 km amin'ny RN13. Betsaka ny efa vita ary mbola misy koa ny mbola atao, ka zay ny ikatsahanay 3e mandat ho an'ny Rajoelina. Satria raha misy lalana eo amin'ny firy moa zany 1,500,000 km eo Madagasikara, de i Rajoelina efa navita eo amin'ny 10,000 km. Mbola betsaka ho an'ny atao. Tsy mora manao zavatra ary ny fanaovan-javatra dia mila fotoana fa tsy atao bosesika fotsiny. Efa betsaka amin'izao fotoana zao ny nosy efa lafo. Nosy ny ranja, mitsio sy ny faritra avaratra iny efa lafo daholo noho ny fahaizany Rajoelina négociation internationale, de efa lafotsika ireo fa nazahoantsika vola be. Ohatra zany koa efa hitantsika ny fandrosoana teo amin'ny inona nareo manakana ny base tuliara nefa zavatra ampanosa Madagasikara io. Vola be mikararana en dollara no hiditra Madagasikara amin'ny base tuliara. Hitatsika miprofo ao amin'ny QMM Fardefay. Ao QMM Fardefay feno ny vola rofony any ivelany makany ivelany. Ny mpanjono malagasy de mitazana fotsiny satria tsy sanjona ntsony noho ny vola be miditra. Tsy manao ny inona ntsony mpanjono malagasy ary ny rano fanjonon'ny malagasy amin'izao fotoana zao amin'ny QMM ao Tolagnaro dia feno volamena, feno fasimaika. Akoatr'izay fantatrareo fa nisy usine fanaovana fiara Madagasikara. Tsy fanaovana fiara ohatrany karenjy fa fiara tena raitra be, fiara gasikara. Zany gasikara zany de tena sangany amin'ny Afrika, numéro 1 en Afrika amin'ny fanamboarana fiara ny usine gasikara. Efa betsaka ny tokantrano efa nandray an'io fiara io amin'ny vidiny mirary. Fa betsaka ny efa mandehandeha any ary zay mihitsy tsy tantin'ny mpanohitra, mba tonga amin'ny mpanohitra marary fo, mivovo ny mpanohitra manenjika any filoha Ajaina any Rajoelina. Hitatsika ngambany laza Madagasikara
am'izao tontolo zao tamin'ny fahaiza manao ny fitoranany Rajoelina teo fanamboarana CVO. Fantatra raha zao tontolo zao ary nalaza raha tontolo zao. Hitanareo taratra fa mpanao gazety eran-tany ny tonga an-tany momba ny CVO ho ahoana zany CVO zany. Any Rajoelina tompoko nanao an'izany. Nisy kolokolo mikasika avion lefa any Irak, any Iran. Efa nilazaiko iny fa tsy fantatra any Rajoelina momba an'iny fa zareo ministra ao tsy manjary ao no anaka tsy maintsy diovina fidondrana mba tsy animba ny lazany Andriamatoa any Rajoelina. Hitanareo fa misy tokoa ny fandrosoana eto Madagasikara sy Madagasikara zao efa kely sisa de voalohany am'izao tontolo zao amin'ny fahantrana noho ny asa sy noho ny fahaizana mitantana sy fahaizana mitondra ataon'ny filoha-tsaina any Rajoelina dia efa kely sisa de voalohany am'izao tontolo zao Madagasikara amin'ny fahantrana. Hita taratra am'izany ny inflation. Ny inflation mety tsy fantatrareo ngamba ny inflation fa aloha ngamba ny azavaiko tsotsotra hoe 1 euro am'izao fotoana zao 1 euro am'izao fotoana zao efa hiakatra 4,000 ariary. Hitanareo taloha zany 1 euro zany tamin'ny andro raha iza moa i Ravalomanana 1 euro zany tsy haiko 5,3 sy 700 ngamba zay raha tsy diso soaty kely eo amin'ny anina rehefa aveo ampidiro amin'ny inona moa zany diapositive kely azafady le 1 euro tamin'ny andro Ravalomanana fa am'izao fotoana zao hitanareo fa tafiakatra 4,000 ny 1 euro noho ny fahaizana mitondra. Ny délestage taloha ny délestage tao Madagasikara raha tsy nisy ny délestage tao Madagasikara zao izy roborobo tanteraka ny délestage Madagasikara. Raha tamin'ny mandat voalohany any Rajoelina délestage mety adiny 2 isan'andro angambany. Zao izy efa tafiakatra ndray andro manontolo ndraindray raha 2 andro ny délestage noho ny fandrosoan'ny Madagasikara zany zavatra zany. Ka zay ny mamparary fo sy mampivovoa ny mpanohitra. Ohatra zany koa ny vidim-bary de mba tsy lazaina intsony fa hitanareo ny vary iny an-tsena fa de ambony ny vidim-bary tompo-plasy tompo-vavy. Eo amin'ny 2,20 isanjaton'ny malagasy am'izao fotoana zao zay ny letra ny hinam-bary ny sakafo itelo isan'andro. Am'izao fotoana zao ny ferana araky ny fandrosoana amin'ny tany mandroso tsy de mihinana firy ny olona dia eo amin'ny indray mandeha isan'andro ny malagasy 2,20 isanjaton'ny malagasy am'izao fotoana zao. Hita fa tena tsotra ny koto be kibo ny malagasy am'izao fotoana zao fa tena hita hoe olona manao fitness. Tahifinina daholo ny malagasy 2,20 isanjaton'ny malagasy am'izao fotoana zao satria tsy mihinana fa tsy indray mandeha isan'andro. Raha mahita tara fandrosoana daholo zany. Ka noho izany dia mampitandriny zahay vondrona maro anisa manohana Andriamatoa any Rajoelina aty Suisse. Be dia be zahay ireo fa miafina anaty ala noho ny fatahorana ny fanasoketana ny fanakorotana sy fiantsina ady ataon'ny mpanohitra. Miafina any anaty ala any daholo zareo ireo fa izaho kotorery ny mijoro eto. Zaho no filoha ny vondrona maro anisa manohana ny filoha-tsaina any Rajoelina aty Suisse. Ka mangataka izahay ary mampitandrina any mpanohitra fa tsy maintsy andrafepetra izy sy ny fanenjehana ireo mpanakorontan'ireo ny mpanelitsao ny zavatra rehetra lazana momba any Rajoelina kolikola tsisy marina ny ray ireo tsisy fatany fa ny mpiara-miasa amin'ny any Rajoelina no manao kolikola ny ambadika any de fandotona any filohan'ny Rajoelina ka ho diovina ireo ny mpanohitra rehetrarehetra ataony aza lambo enjehany any hatrany akabone ny mpanohitra rehetrarehetra satria ny tanjonay dia ny anohizany any Rajoelina ny asa fambandrosoana zay nataony hatramin'izao ka mangataka izahay 3e mandat ho an'Andriamatoa any Rajoelina. 3e mandat amaranany tanteraka ny efa natombony rehetrarehetra ny fotodrafitrasa ny fahantrana sy ny fijanana rehetrarehetra. Ka asa sakasitrahany Jesosy ty fanambarany ty fa de mandraraka orana i Jesosy any an-danitra any satria Jesosy koa tsy tia fandrosoana tsy tia ny ampandroso a Madagasikara. Ka dia
faizina araky-lalàna manakiry amin'ny Madagasikara tandalàna izay tsy misy kolokolo fa madio tanteraka. Indreo mpanao fanakorontanana. Zay no votoatin'ny fanambarana tokandroany ka dia iranina tsika rehetrarehetra ho tony. Andray fepetraka ny fitany filaminana amin'ny fanasoketana. Mirary ary nanaingany mpanohany any Rajoelina rehetra eran-tany mba hatanteraka ny troisième mandat any Rajoelina. Masina ny tanindrazana.